Falei e fala, já está na tarde. A minha cara de sociedade. Falei e fala, já está na tarde. Sharahi, baba kishi. Se vale que a chamada de e baba que se chamada. Suga de lá de já. Sati yanareu sayuri makale sati yanareu piajirer pianara mikyu paisau anumbe anareu pitsarana nawonanutumani nawonanumicento piadireri baianau tupunanyeo pianau ni salasar ananansa
Ianao makanetsati ianareo zay uri makanetsati ianareo iadirery ianarao mikiu paizao anome anareo witsarana volana tokofahomboapolo andeny voalohany ka hatramin'ny fahinambiny folo aleo tsaralaza toy izay ho bearena ary tsara ny fitia noho ny volafotsy sy ny volamena ny aona ny manankaina sy ny malahelo fa Jehova ny mpanao azy rotomba ny meratsaina mahatsinjo ny loza kamera fa mikersena kosa mandroso kavoa ny vanimpanetentena sy ny vatoronan'i Jehova dia arena sy voninahitra ary fiainana tsy misy fantoka no amin'ny alehan'ny maditra izay diary ny ainy dia manalavitra izany zaro an'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa fantotra azy izy dia tsy ala amin'izany ny manan-karena dia manapaka ny malahelo ary izay misambotra dia mpanompo ny mampisambotra izay mamafiloka dia hijinja fahoriana averina ny tsehoakazony fahatezerana izay manana maso mianitra ho mpahino satria anomezany ho an'ny malahelo ny haniny ahoay ny taniratsira dia ho afaka ny fifandirana eny hitsahatra ny ady sy ny fahafambakaka izay tefadivampo dia milaza soan'ny olona sady sakaizan'ny mpanjaka izy masy Jehova miarony mitady manam-pahalalana fa ny tenin'ny mpivadika dia voanana hoy ny malaina misy lina ny velany mifatiny sasany any an-dalamby aho ny vampam-behivavy Jezo dia lavaka laliny izay vahozin'i Jehova no latsaka ao maraikitra amin'ny fony zaza ny adalana fa ny tserokazo ny famaizana no mipanilavitra izany aminy izay mahavory ny malahelo dia mampitombo ny areny izay manome ho amin'ny manana kosa dia mampiena ny areny izay ny teny tompo a omenantsika androany Jivan'Andriamanitra ray io Andriamanitra mahagaga ianao Andriamanitra mahery Andriamanitra fitiavana tsy misy Andriamanitra mihoatra anao na ity tany na ny danitra fa ianao ilay Andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ko dia atolotra ianao midera sy miaraka sotra Andriamanitra ray io satria tafoana somatare tompo ty toerana ity indray izay nitondra ny fanatitra ary ny fitahina sy ny fanampinana nomenao nay mandritry ny herinandro tsy araky ny baikonao manao hoe aoka tsy isy eo foana matrehako tsy tola fanatitra ny olona voaka ny olona samy tola arak'izay zakany avy arak'izay fitahina sy fanambinana nomeno n'Andriamanitra azy dia miarika anao tokoa izay manandratra izany fanatitra tsy ampahavoakarena zany tompo raisy mahoandraka kasitrahana amin'ny seza findrinana novakila taminay ny soratra masina tompo ratanay indray ny fananao masina izay efa miaraka aminay eto mitena ny alalan'izany fakiteny ny soratra masina zany ianao Jehova fa miaino indray izay eto amin'ity toerana ivavahana ity dia mitenena Jehova fa miaino indray ny mpanomponao minaran'ilay Jesosy Kristy maty nitsangana velona mipetraka ankavanany iray araky ny soratra masina namonao izay natany izany vavaka izany ho azy ny dera tsy voninahitra halleluia amen miarabantsika reteto fianaratsona vitany famarana any fa dia eny nay taty Antananarivo taty niako ny conférence nataon'ny paster Herzo tao fa dia nanakoako izy tao fa dia copie-collé ohatra ny fanaovan'ny paster azy ega ny paster rehetra koa mba nao copie-collé ny conférence io koa mba voninahitra Andriamanitra satria efa voahositra tokony mahavita daholo mahafinaritra zany tiatsika ny afatra izay fanondrenesitsika tamin'ny herinandro
atsika manao ny dia aty ampitany Jordana eo anatreny ato masina zay atrehantsika amin'ny fidirantsika amin'ny tany Kanana. N'Andriamanitra dia manana sofina mahay miaina, mahazo mahay mijery, tongotra mahay mamindra, tanana mahay mibata, miaraka mamindra trano. Samuel voalohany resy Baibolitsika, Samuel voalohany toko 2. Samuel voalohany toko 4. Vakitsika nanomboky ny diny 7 ka hatramin'ny 120. Samuel voalohany toko 4 ny diny 7 ka hatramin'ny 20. Ny lohateny eo dia hoe ny nilazany tsy vita tamin'ny Saoly fanindroany zay azahoany an'i Davida tsy netezan'i Davida ahafaty an'i Saoly. 7. Ary tonga tao amin'ny vahoaka Davida sy Abiasy no mialina. Ary iny Saoly nandry ka natory teo anatin'ny sarety ary nilefy nitsatoka tantany teo anilan'ny loha. Abinera sy ny vahoaka nandray nandry nanodidina azy ary hoy Abisai tamin'ny Davida, efa voahidin'Andriamanitra eo an-tananao ny fahavalinao izao, koa masina ianao, aoko ho le fonko indray mandeha monja, toko miboaka amin'ny tany izy fa tsy hamela azy indroa akory aho. Fa hoy Davida tamin'ny Abiasy, aza mamono azy, aza maninjitra ny tanany, aza maninjitra fa iza no maninjitra ny tanany amin'ny voso Jehova ka tsy nanatsiny. Ary koa Davida, raha velona koa Jehova no hamely azy na ho tonga ny androny ka ho faty izy, na hirotsaka ho any amin'ny ady izy ka no hafaty azy. Sanatry amiko eo anatrehany Jehova raha ninjitra ny tanako hamely ny voso Jehova, fa masina ianao lefiny eo anilan'ny lohany sy ny tavoara fitondran-drano no alao dia andeha isika andeha. Tsy raharahany Davida izany ny andeha ninjitra ny tanany hamely ny voso Jehova, na dia mifofony ainy Davida zany ny Saoly, satria tsy anjara raharahany zany. Ka tsy anjara raharahany ozy ny andeha hitondra didikazo manitra, resaka fanompoam-pivavahana. Ka mety tsy anjaranao olona tsy tokony hoeto ianao dia manao fanentana ianao na autorité, ianao ve ny anao tsodrano, nefa tsy anjarany raharahanao no manao tsodrano mamarana fotoam-pivavahana amin'ny sabata. Dia mankananao azy satria tsy teo le tokony andraikitra tokony anao azy. Dia jereo fa le eo Samuel voalohany eo ihany tsika toko 7. Samuel voalohany toko 7. Rehefa mafy ny ady natrehan'ny Saoly sy ny Filistina, ary rehefa hitana fa ho resy izy ny vahoaka efa nandao azy, ina ny zavatra nitranga zao nataon'ny Saoly. Samuel voalohany toko 7 dia ny 9, tsy hoe dia ny 7 mamaky azy, dia ny 7. Ary ny hebreo sasany dia lasa nitany Jordana nakany amin'ny tany Gada sy Gileady. Zany rehefa nanomboka nitsotroka nandositra daholo zany ny miaramilan'ny Saoly zany tao anatrehan'ilay Filistina fa hoenjana ny ady. Fa Saoly mbola tany Gilgala ihany, ary vahoaka rehetra nanaraka azy nefa torakovitra be ihany. Ary ny andry fotoana izy araka ny fotoana nataon'ny Samuel, fa Samuel tsy mbola tonga tany Gilgala. Ary ny olona niaina tao an'i Saoly, ary hoy Saoly, eto ty amiko ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana, ka dia nanatitra ny fanatitra dorana izy. Ary rehefa vita nanatera ny fanatitra dorana, iry tamin'ny Samuel, ary nivoaka hitsena azy, ary nivoaka hitsena azy Saoly mba hiarapa azy. Dia hoy Samuel, inona nataonao? Ary hoy Saoly, raha hitako fa nielina andao ahy ny olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao, ary tafavy tamin'ny Mikmasy ny Filistina. Dia hoy izaho, hidina amin'izao ny Filistina mely ahy ety Gilgala, nefa tsy mbola nanao fifonana tamin'i Jehova, dia sa ihany aho ka
tany anatitra ny fanatitra dorana Isabella tam'izao nanao adaly ianao tsy nitanana ny didiny Jehovah zay nadidiny ianao fa raha tsy zany ankehitriny Jehovah dia nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay koa izao dia tsy ahatra ny fanjakanao Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony ary izay no voaterin'ny Jehovah no mpanapaka ny olona satria tsy nitanana zay nadidiny Jehovah nao ianao. Tsy rahan'ny Saoly koa ny mitondra fanatitra fa ela be Samuel ela tany tsy zahapanjakanao tonga dia tena tika fa tsy hita izy fa valy efa ato anao tsy hifona amin'ny Jehovah tonga dia tena izy nanao zay nahadiso anao nao izy Samuel tsy hitanana ny didiny Jehovah ianao nanao adaly ianao ozy izy amin'ny andininy fahasivy eo Samuel voalohany toko feno amby roapolo anakere abiasa ny andininy fahavalo ndray mamety fa tsy neo sisy fa eo tananao fahavalinao zao loha siko ndray mamety fotsiny o sisy teo Davida andininy fahasivy hoy Davida tamin'ny abiasa aza maninony aza mamono azy fa iza no maninjitra ny tanany hita amin'ny votsy Jehovah ka tsy nanatsy ao moa zany hoe maninjitra ny tanany amin'ny votsy Jehovah zany satria fantatra Davida fa tsy raha no maninjitra ny tanany amin'ny vosotra maneva teva ireny mpanompon'Andriamanitra ireny mitady anapotehany ireny vosotry Jehovah ireny satria fa asina fahavalo le vosotry Jehovah misy maro tsika ato misy pasteur vosotry tena fa vosotry marina misy adalana nataon'ireny ny sisisy fa tsy anjaranao mihitsy ny tsangana haninditra ny tananao ka na hoe tsy raharahako na vosotry na tsy vosotry tsy mety ny atao nefa dia riatako manana ny tompony andraikitra manintsy azy ireny mananatra azy ireny taridalana azy ireny misy lohany tsy fitarika azy ao perikopo rasangely perikopontsika miobolona toko faharoapolo no isantsika ny tantara obolona toko faharoapolo ny andininy fahatelo obolona toko faharoapolo ny andininy fahatelo ny mahira-tsaina mahatsinjo ny lozaka mihery fa ny kely saina kosa mandrosoka manino foa ny mahira-tsaina mahay mandinika baiboly mahalala tsara ny soratra masiny io mamaky ny loza sy ny fitahinana io dia mahalala tsara hoe tsy raharanao reo zia ny mitondra fanatitra dorana tsy raharanao Saoly ny mitondra fanatitra dorana na dia tarany ary ny mpaminany tsy raharanao ry Davida hoe tsy miteny tsy raharahako ny andeha haninditra ny tanako mivosy Jehovah fa iza naninditra zany ka tsy hanatsiny tsy raharahako zany na dia fahavaloko an'io zay manao an'izany na amin'ny fiteny io na amin'ny famonjolana io ary zay ny tamin'ny akitentsika tamin'ny perikopa teolola hoe zay manao ndralana hoe foky alahy dia mendrika ho elohina amin'ny sinodriona sy fatorana vato ny tendany atsipeny an-dranomasina tsy raharahako zany andeha hamono an'io zany voso Jehovah io dia ozy izy ny akitentsika ny perikopa ny mahira-tsaina mahatsinjo ny lozaka manino miera zany hoe ny mahira-tsaina zany dia mahita an'izany manao zavatra tsy manjary vosotro io manao zavatra tsy araky ny tokony ho izy io dia ny mahira-tsaina mahita tsy anjarako ny andeha hitsara an'io tsy anjarako ny metsiny an'io tsy anjarako ny andeha hananatra an'io ka ilelalela sy teny marary an'io taoko mahafantatra ny ananako fa za tsy tia lalana voahositra io fa tsy mety natao an'io ao no mamono dia olon'Andriamanitra misofony any Davida zay tsy manao ratsy azy tsy anjaranao zany ny mahira-tsaina mahatsinjo an'izany dia mahafeno vavany
mahafeny vavany mahafeny fony sy ny saina matsindro zany satria lozany miandry azy eo raha sanatry ka anao belo hoe za tsy miraharaha anaty efa mamono olona ve dia mbola ekena ihany efa mifofony ainy olona ve dia mbola efina ihany vao tany efa tena mihoatry ny lozany fa nary koa fa sao dia zany reny no adinina amin'ny rano io azo atao tokoa le zany izy abiazy anao tonga dia asiko ndray mamely aho fitosy izy ty fahavalonao ty izy mahira-tsaina matsinjo an'izany lozy izany ka tsy mikitika an'izany tsy mitondra an'izany fanatitra zany tsy manao avinavoko tsy misafokany amin'izany fa nikely saina ozy izy mandosika amin'iny voa kely saina dia tsy mahafeny vavana tsy mahafeny fo fa dia milelalela rehefa misafoka rehefa teste dia tsy miefitra zay lazainao tsony na inona eo na inona ny mahira-tsaina matsinjo ny lozaka mery ny kely saina mandrosoka amin'iny vo dia ozy midiny faheniny zary milalana tokony aleny zaza kanefa ka narehefa antitra azy izy dia tsy aniny tsy ala amin'izany tsony zaro amin'izany tokoa ny zaza mandray roa io vao kely ny zanakao dia efa satria anao mpifoka sigara dia mba sefy marendra sigara ao izy leriringa efa manomboka marendra sigara zarazaro amin'izany dia hitanao fa rehefa lehibe izy tsy zaro manga sy fotsika io ny zanakitsika fa mandra-palehibe io tsy maninona intsony na itsika rehefa izao tsy manomboka tsy dia sahirana tsony rehefa tonga ny sabata mitaby akanjo ihinandreny akanjo entina amin'ny sabata zao tonga dia maninona fotsiny tonga dia mandray fa misy zazakely fa misy olon-dehibe mbola zaza koa zaro milalaka leniko tsy olon-dehibe ny tokoa zaza koa tsika satria zanak'izy ty zanak'Andriamanitra zanakitsika kely dia zana milalaka leny do rehefa lehibe tsy miala amin'itsony zary ianao za manao fanatitra za manao fafolo-karena ianao fa lehibe io zaro amin'izany ny fiainanao fa mandra-pahafatinao mandra-pahatitra io hiala amin'izany tsy fazarana zany ianao sa tsy miala tsy mety tsony tsy vitanao tsony zany efa tsy zara tamin'izany tsony ianao fa mizary ianao miaina amin'izany fanatitra sy fafolo-karena zany tsy fiainanao zany mizary ianao miaina amin'ny baiboly efa sambatra kokoa manome noho ny maninona ozy izy mandray fa mandra-pahafatinao na dia antitra tsy miala an'izany tsony ianao zatra no manolotra marika toko fa 19 ndotena dia hoe ny amin'ilay mpitondra tena nandatsabolina tao amin'ny fandatsahan-drakitra ary mipetraka tandrivy ny fandatsahan-drakitra jesosy dia mijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy ary maro ny mpanakarena no nandatsaka be tao zay fitsary maro ny mpanakarena nandatsaka ino izy be tao zany hoe efa fahazaran'ny mpanakarena zany rehefa tonga ny fitaom-pivavahana ny mandrotsaka inona izy mandrotsaka betsaka satria efa nizarana tamin'ny lalakale ny mpanakarena efa zatra izy hoe amin'ny mpanakarena dia mitondra be koa satria za mpanakarena efa zatra amin'izay lalana zay zany ny mpanakarena fa ny mpanakarena tsy zatra amin'izay lalana zay na fa melom-bola ariary folo aloha tsy ampy takiny aminao sa tsy takiny aminao takiny tsy ampy ariary folo ty aveny fa nisy tonga tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa akevitry ny varoa ventiavy a jesosy ny antso ny mpiarana anatinazy ka no tamin'ireny lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io nefa nandatsaka be no izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra ka ireo rehetrareo dia tamin'ny habeny fananany no nandatsahany tao fa izy kosa tamin'ny alaheliny no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra ozy izy amin'ny 17 apamfaharoa lazaiko aminareo marina tokoa izy fa ny mpitondra tena malahelo io nefa nandatsaka be no izay rehetra nandatsaka tao fandatsahan-drakitra zany hoe
tsy raha van'ny Jesosy toy izay mpanankarenana maharitra zany fa ny taom-piangonana rehetrarehetra zany dia samy mitondra arak'izay fiteny sy ny fanambinana nomen'Andriamanitra azy, arak'izay arena nananan'ny olona dia samy mitondra. Zay nanana be zany mitondra betsaka, zay nanana tolony mitondra ny tolony, zay nanana kelikely mitondra kelikely. Fa ity ilay fitondran-tena anankiray ty ihany, mety isy fitondran-tena maromaro ihany to fa mba mitondra arak'izay tao-pelantanany ihany izy, fa ty anankiray ty ihany miavaka. Izy tena tsisy tsony tao-pelantanany, ataontsika hoe tsisy vola afa-tsy 200 tao-pelantanana. Tena vita izy zany niala tany an-trano nandeha tongotra, na vita izy niaritra na orana io na atsika teny an-dalana tonga tany am-piangonana, tsisy afa-tsy 200 tao-pelantanana. Dia inona rotsony tao? Zay ny vola tao-pelantanana, zay ny fananany tao, tena rotsony tao. Dia inona sy ny Jesosy remarika? Izy tsy nanome tsy ny mpanan-karena nadrotraka be sy ny mpampivaraka rehetra tao zay nanatitra fanatitra arak'izay zakany, satria ara-tsoratra masina zany. Satria mitondra arak'izay ny fitahiana sy ny fanambinana zay nomen'Andriamanitra anao, arak'izay zakanao. Fa tsy indriny ty ilay manano tena teo hoe ny azy io izy ny fananany ray manontolo. Fa reto olona reto aneho izy manana rena mahazo fitahiana dia mitondra izy araka ny baikon'i Jehovah. Fa tsy ny volany rehetrarehetra tany amin'ny banky natao ohatran'ny tao io mety natao io. Fa raha izay nataon'ireo mpandataka rakitra reo dia resiny le ty mpanano tena ty, satria niazy kely resiny manano tena io. Fa ny ty manano tena ty dia niazy ray manontolo no narotsany tao. Dia ino moa zany ny sary tian'Andriamanitra paseho amin'izany hoe Andriamanitra zany mijery antsika tsiraray avy. Izy mijery antsika io dia miainy ny fivavahantsika, miainy ny fitarainantsika izy. Dia fantantsika araka ny tenin'i Jesosy manao hoe tsy jovy ny voro-manidina zay any an-tsara tsy ny sisa tsy mamboly tsy maninona ireny, nefa ny men'Andriamanitra aniko anina. Tsy jovy ny voninkazo izy izy fa tsy mamboly tsy miasa rehefa ny Solomon natao ny voninahitra tsy nitafy anankiray amin'ireny. Dikan'izay zany hoe men'Andriamanitra ny vahoaka ny fitahiana zay ilaina. Fa isika mitondra fanatitra eo ioka izany tena manatrika mihitsy Andriamanitra isaky ny mitondra mihitsy. Alleluia! Isaky mitondra mihitsy. Manatrika eo Andriamanitra. Eo zany Jesosy io jery ny orotratsika io hoe ity zavatra tolotro ity ve araka ny soratra masina. Ny mahira-tsaina zany dia malala hoe tia tolotro ty araka ny soratra masina, dia mitondra arak'izay tokoa izy, dia mihery ny loza izy zany ka tsy vo, satria manatrika eo izy Jehovah. Fa mikely saina dia mieritreritra hoe aiza koa ny alalany hoe tia ny ampahafoloko marina, aiza koa ny alalany hoe tia ny fanatitra tena izy. Fa mba manao ny olona dia mba manao fotsiny araka ny fomba mahazatra. Fa manatrika antsika eo zany Andriamanitra, tena eo izy mijery. Dia mahira-tsaina rehetrarehetra zany mahita an'izay mahira-tsaina hoe misy loza ho avy aho raha hitondra fanatitra tsy marina eto, na hitondra mpahafolo-karena tsy izy eto, misy loza ho avy aho. Dia matahotra izy zay le hoe mihery matsinjo ny loza ka mihery dia tsy vo izy. Fa mikely saina isy miraharaha zany fiainana fa Kristy be dalàna le manano tenany mitondra ny fananany ray manontolo. Zay ny tao-pelantanany dia mety afiry amintsika reto tokoa moa misy mpahafolo-karena tokony ho aloha, afanatra tokony aloha pelantanana. Tena zista le volana sisa eo pelantanana le mpahafolo-karena tsy fanatitra. Raha voarotsaka iny zany, ina no anina rarivo, ina no anina rapitso lahady, latsinay voandeha hitady, ina no aniny. Rehefa pelantananao rehefa anaty mpahafolo-karena, rehefa trano tsy maintsy aloha. Raha voakana le mpahafolo-karena tsy ampinay rehefa trano. Raha voakana mpahafolo-karena tsy ampinay le kolazy.
azy ny mpianatra ety manano tena ty izy tsy raha azy raha-pisy raha fakapisy ka diny toam-pilatanana tonga dia nalefana dia izy jesosy io izy nandrotsaka be hitan'Andriamanitra zany satria ny fananan'ray manontolo to nalatsa ny tao fa hitan'Andriamanitra dikan'izay zany io manano teny io raha-pitso raha dia be kely tsy bebe rafara mbola nahita sakafo ny pitsony ny ariva ny andro tsisy na ariary hitan'Andriamanitra zany zay tao anako izy ivavaka tsika mba hita sakafo hoanina indray raha-pitso ny androany zay vita tena misety hitanao hoe tena manao ofo mihitsy izy hoe ofo afaka indray ny androany isan'andro manana androany tadavina androany manana pitso tadavina pitso nefa dia mahazo an'lesa azy afiry ny manano tena avitan'izany firy ny manano tena avitan'izany dia io fanomezana antsika io le vaky tena any amin'ny Korintianina resahana ane aty amin'ny Korintianina faharoa tsika Korintianina faharoa toko fahasivy ny perekopantsika manaraka io fa i Korintianina faharoa toko fahasivy io ny lohateny amin'ny toko fahavalo ny amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tany Jodia zany hoe fomba fanao amin'ny fiangonana zany ny famorim-bola anaovana asa soa na anaovana ny asan'Andriamanitra tsy zavatra hoe foroporon'ny mpitarika na ny pastera eo fotsiny fa mila vola ny pastera ho azy na anaovan'izay fiainany any zavatra fa fiainana zany le hoe famorim-bola dia jerevy tsara nge ny resahana azy eo raha manokana dia ny fahavalo tsika eto miresaka azy azafady toko fahavalo ny andininy voalohany sy ny manaraka dia izao ny lazany azy ato ary ampahafantarinay anareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ny fiangonana tao Makedonia fa tamin'ny fahoriana be ny zantoetra azy no nitombohan'ny hafaliany ary ny amafy ny fahantrany no nampitombo ny areniny itsipony jerevy tsara izy tamin'ny fahoriana be izy ny zantoetra azy no nitombon'ny hafaliany ao anatin'le tsy fisina sy ny problème sy ny rehetrarehetra zany ay mandalo fizantoetra izy zany kanefa anatin'ny fizantoetra io na misy na tsy misy na mafy ny falenjena sy ny fahavalo dia tsy mba nitanondrika ry zareo tsy mba valan-keraka ry zareo tsy ny ravoravo tanana vao mainka mitombon'ny hafaliany satria tsapany hoe fizantoetra mamay ty mahazo aty fiainako nitsongotra tao lasa midoboka ty amin'ny tany fiainako mba nentinety tao lasa mikorosy tokantrano mba nilamina tao lasa mikorotana ambony ambany zanako mba leveriko endy sy tena tsara ty bevoka tsy manambady zany fizantoetra nandalova vadiko endy tsara iny lasa mivara eny amin'ny fifaliana ary ny amafy ny fahantrano izy izy nampitombo ny aren'ny itsipony na dia tao aza ny fahantrano zany ino io aren'ny itsipony io mandeha mifotsotra izy na dia misy adidy atao amin'ny fiangonana na tsy manana ary izy afa tsy vary eventoroay fotsiny dia mbola mitondra ihany izy mandeha amin'ny itsipony fa tsy manana n'ilay saina manao dia inona foaraty izy vola lava takina atao amin'ny fiangonana teny efa ny olona fa memahatra vola foana nyresana fa izy dia mandeha amin'ny itsipony hatrany dia mandeha amin'ny itsipony io aren'ny nampitombo ny aren'ny itsipony izy ny fantrano ka vavolombelona hoy apôstôly Paoly taraky ny zakany eny ny ohatra noho ny zakany azy sady araka ny sikapony ihany no nanome zany zany hoe tsy niterena mihitsy zany ny olona fa dia atao ny antso ataka fanampiana fa misy asa atao any Tiliara misy asa atao any Vatondrazaka misy asa atao any Dego misy fanorenana atao any Tomasina sady araka ny sikapony ihany no nanome zany tsisy niterena dia ny faevatra sady mangataka mafy taminay koa izy mba avelanay ikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany hoe zay mba asaiko mandray anjara zay fatra dia fininareo rery ihany dia tamin'ny andro ny Gideona reny zareo ke tamin'ny andro ny Gideona reny
telonjato ny olona tadiavina fa ny ohatrany telonjato ny olona niazakazaka ny ohatrany telonjato dia zaza ny teny efa ampy zay aloha fa dia efa manaraka indray raha misy dia andray vao manao tosy ny sasany anao vina indray any misy fa dia tena mba tianao fa tsy afaka ananao dia ataovy eny amin'ny zavatra hafa indray satria ny asan'Andriamanitra veta be azo hifanampiana miazakazaka ny olona araka ny zotom-pony tsy fanomezana zay nentiny tsy nisy notereny ero koa zay mpandray anjara anangataka koa ndimy fadimy ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenany no natolo no an'ny tompo aloha dia vao ho anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra tsy araka ny nantenaina fa ny tenany natolo no an'ny tompo aloha dia vao ho anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe fanomora tena zany nataony io dia mbola verina ihany hoe mahira-tsaina mahatsinjo ny loza ka mihery ny kely saina mandrosoka vo zany hoe fanomora tena ny olona ihany zany mibaiko ny zavatra zany tena ny aloha hoe tena za nanompon'Andriamanitra zany dia asan'Andriamanitra zany efa nanompo tena ho an'izany ary zay nametrahana anahy eto andray fitahina amin'Andriamanitra hanaovako ny asana ka raha mbola misy fitahina miditra amiko dia mizotopo tokoa no hanomezako an'izany zavatra zany satria za isaky manao fanatitra io Andriamanitra manino mijery sa tsy mijery mijery mitsoaka ho izy hitany io zany ny sarin'io perikopantsika io matoa Jesosy manino Jesosy inona na daniny andro jery ny mpitady rakitra ao olona tsisy karama isam-bolana riny tsisy vola miditra ny aminy inona ijerevaneniny eo tena manatrika maso ao mihitsy izy andiny fafito faraky nitomboanareo retanina faharotoko favaly antsika andiny fafito faraky nitomboanareo amin'ny zavatra rehetra na amin'ny finoana na amin'ny teny na amin'ny fahalalana na amin'ny fahazotoana rehetra na amin'ny fitiavanareo anay dia aoka ho araka izany koa nitomboanareo ao amin'izao fahasoavana izao amen ina dia nitomboanareo zao fahasoavana zao misy tobila mandalo reny misy moto ohatra zany dia sy soratra ny fahasoavan'ny tompo no matoy izao anay zany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra zany no nahatonga azy nazy fiarakodia soratany eo tranony ao anaty tranony eo ny fahasoavan'ny tompo no matoy izao fahasoavan'Andriamanitra zany no mahatonga azy nazo trano sy mipetraka amin'ny toerana io fa mba tsy lozika kosany tobila manevoka be dia ny fahasoavan'ny tompo no matoy izao ao izy efa seka be tsy fakaitaka misy le tobila dia misy soratra hoe le fahasoavan'ny tompo no matoy izao ana ay koa misy fahasoavana manetroka zany amin'ny finoana amin'ny fifaliana amin'ny fahalalana amin'ny fahazotoana rehetra dia fitiavana anatintsika eo izy araka izany mitombony fahasoavana amintsika dia ny favaly tsy milaza izy tsy milaza izany no mididy aho i Paoly fa no nizotom-polo sasany mba hizaha-toetra ny fahamarinan'ny fitiavanareo koa tsy didy zany asa sosy fanomezana fanampianany manitra na ny asa n'Andriamanitra izany tsy didy zany fa no nizotom-polo sasany mba izaha toetra ny fahamarinan'ny fitiavanareo tokoa ny fitiavan'ny Kristy manery ana ny fitiavan'ny Kristy manery anao izahana toetra amin'io ianao zao nataon'ilay prof de malagasynay zay tamin'izay classe de seconde any amin'ny taona 1977 tany hoany angamba raha tsy diso raha 78 dia ozy izy le prof de malagasynay zay nialalana ozy izy hoe tena tianao le olona ny fitiavana ianao tsotra mahavita manolotra zavatra ho anao izy ozy izy mahavita manina le olona mahavita manoatra izy ny asan'Andriamanitra zay atao zay profo ny fitiavana an'Andriamanitra tsy ina moa nanotsika fitiavana an'Andriamanitra ka tsika afaka anao bisou azy tsika isan'andro zao na dia efa mesazany aminy bonne nuit Andriamanitra chérie bisou tsy havitanao an'izany tsika na hoe dia efa amin'ny Facebook hoe message manokana anao ty Jesosy je t'aime bisou mamy be tsy mahavita an'izany tsika fa dia ina ny anoana azy zany faizantsika manoana ny asany manolotra zay arak'izay eo am-pelatanatsika zay anehoana ny fitiavantsika
ny asan'Andriamanitra, fitiavantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany ataoana fa samy mandeha arak'izay fitiavan'ny olona. Fa ny olona ty zany tena mahavita manolotomotra ho anao mihitsy, tsy mila teneniny ianao. Rehefa azotonana anao zany arak'izay anananao, rehefa tsy manana raha ina moa no ataonao tsy manao ianao, fa raha manana ihany ianao fa tsy manao dia manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra, satria izy no nanome anao, izy nitahanao. Ny antony nanomezany anao ke anehoanao ny fitiavany, anehoan'ny fitiavany ianao dia tokony valy aminazy koa izay fitiavana izay. Dia ozy izy amin'ny toko fahasivy tsika amara-paranatsika toko fahasivy ndiny fahenina sy manaraka fa lazaiko fa zao no lazaiko Korintianina faharoa toko fahasivy fa zao no lazaiko izay mamafy kely dia kely no jinjany, fa izay mamafy be dia be koa no jinjany. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra ao aminareo mba hanananareo ny onony rehetra manrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Araka ny voasoratra hoe namafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Amen. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hoanina dia hanome sy habe voafafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitsi-po. Amen. Izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Hitsi-po mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Rehefa hitan'ny Paoly zany, io ilay voakan'Andriamanitra fatahiny, io ilay voakan'Andriamanitra fambininy, dia ilay pitarika ny faly misaotra an'Andriamanitra. Tsy mitsanga-menatra ny voakan'Andriamanitra. Tsy matin'izy fesiten'ny olona ny voakan'Andriamanitra, tsy latsain'ny olona ny voakan'Andriamanitra. Ampiny sy tahiny afinaritra mety ny voakan'Andriamanitra, tsy rena mitomany sy mitaraina intsony amin'ny fahoriana, satria natsinjo ny loza izy dia nihery ka tsy voa. Iratsaina izy dia nanaraka n'ilay toromarika ny soratra masina rehetra zay tandrify azy. Oka ny olona rehetra samy manao arak'izay fomba, fa izay mamafy kely dia kely no jinjaina, izay mamafy be dia be koa no jinjaina. Raha rabaka tena ka izany tena marina. Mamafazy ianao vary amin'ny tanimbary ataovy vary ray arona, dia mamafazy ianao vary amin'ny tanimbary masomboly ataovy ray taonina. Iza no mahazo betsaka ny ray arona zany ray taonina? Ny ray taonina zavatra rabaka teny mihitsy zany. Na inona moa zavatra volenao andiny faharoa ambin'ny folo fa ny fanaovana izany fanompoam-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany, fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa. Amen. Tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany izy fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa. Zany na ny olona ivelany sy ny ato anatiny zany dia mitombo misaosaotra Andriamanitra fa na dia tsy metrika tombo dia mbola tahinao. Hitanao ny adalahy, hitanao ny tsy fahamarinao, ny fahotako dia mbola tahinao misaotra Andriamanitra fa zena moa zaty. Dia ireny fisaorana ataontsika ireny zany lasa emboka manitra eo anatrehan'Andriamanitra satria reny ireny vavaka ataontsika ireny. Ny malahelo, ny manana olana mahazo fitahina avy aminao koa satria voatao aminao koa mahazo zay anjarany koa. Dia ireny koa lasa misaosaotra n'Andriamanitra mba nomenao ty olona ty. Lehibe mpampiasa pitarika ratsy zany tsy ohatr' zao tsy ohatranao menao nahita ty lalana ity fa ratsy zany tsy ohatr' zao mahabe ny fisaoran'Andriamanitra izany mosy izy. Dia niterime folo satria ny fizaham-toetranareo amin'izany fanompona izany no ankalazan'Andriamanitra no ny fitananareo tsara, ny fanekenareo ny filazantsara ny Kristy sy no ny fahazotonareo amin'ny fiantrana ho azy tsy ho an'ny olona rehetra. Izy hoe ny fizaham-toetranareo amin'izany fanompona izany no ankalazany an'Andriamanitra no ny fitananareo tsara, ny fanekena ny filazantsara ny Kristy. Zany hoe ty fanaovana asa fanompona an'Andriamanitra ity zany, satria nitahina sy nambinana antsika zany dia zanan'Andriamanitra toetra koa zany isika.
amin'ilay fitahinany menatsika tahaka hoe isika hoe ety ny fafolo-karena sy faratra mitrano firaketa dia izaho tetra izy Jehovahandriamanitra raha tsy vako ny varavarany lanitra ny saky fitenana miampy anareo dia arotsak'Andriamanitra amintsika tokoa zany le fitahina fianao mbiampy amin'izay dia dikany koa zany fizahan-toetra ho anao koa zany hoe zany no mena no tahina tsy nanana nyty raha tamin'izah voateraka tamin'izah sahirana tsy nanana n'izao zavatra zao fa zao any no tahina dia nitondra fanaritra fafolo-karena dia nisokona varavara lanitra izay nizahan-toetra an'Andriamanitra ny dikan'izay ndin'ny efitra ny folo ary amin'ny fangatany ho anareo dia manana anareo izy noho ny habe'ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminareo isaorana n'Andriamanitra noho ny fanomezana tsy azo tononina isaoran'Andriamanitra ny fahasoavana tsy azo tonona ry fiangonan'Andriamanitra tsika rehetra zao dia tamin'ny fomba mahagaga niantsoan'Andriamanitra antsika tato tsy takatry ny saina ary ny akamorontsika aza dia fahavalony ty afatra ty mihitsy nefa dia gaga ianao hoe tonga tato samy nalala tsika ny toerana nisy atsika rehetra ny adalàna vita atsika rehetra ka tsy avy antsony marina tokoa izy fa nininy mpanota bebaka tsy nasiny akanavaka tsika edabe ny azakazaka efa nataotsika nanao tamin'ny fotsika na nome tamin'ny mpifaliana tsika na mafy be tsika ary porofon'izany nanaovantsika defi teto izany fitiavantsika n'Andriamanitra zany zany fizahan-toetra zahanatsika zany dia nasehontsika teto zany vitatsika teto niezaka Gideona iny alleloia dia leo voninahitra le mpanjaka mipinjaka fa tsy eto Madagasikara ihany nendra deo katraka mpitan-dranomasina satria tongany maheno daholo ny any amin'ny alalan'ny internet zao tsika miazakazaka amin'ny televizionna koa araka ny mampiampiresana tamintsika teto mahereza ry fiangonan'Andriamanitra ny mahiran-tsainao izy mba tsinjo ny loza ka miery ka tsy foa anokely saina mandroso ka foa zaratsika ny mieritreritra fa ny afatra nomenantsika atao dia mijery atsika Andriamanitra fizahan-toetra ho atsika koa izy io Andriamanitra mahalala ny lalana iverana atsika ho azy le mitera sy mivonatanatra alleluia dia kokotsika samy hivavaka na totokantrano na ty-am-piangonana zay Andriamanitra ray Andriamanitra Abraham ianao Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba tsy misy zavatra miafina aminao tompo ety amin'ny zao fiangonana izao enga avy tany Egypta nihita ny ranomasina mena nihita ny Jordan efa te hampita ny rano izay tahinao sy nambilinao tokoa zay tompo hatramin'izay raha nyzato toetra anao zay tamin'ny alalan'ny fanatitra sy ny fafolo-karena dia nilaza koa anao fa mizahan-toetra anay koa amin'ilay fitahina omenao anay ry zay Andriamanitra ray ao misy ranao zay tamin'ny afatra tamin'ny timarana ity ko mbola naverinao aminay koa fa misy anjara fanompona izay tokony ataonay ary misy anjara fanompona izay tsy tokony ataonay raha namentina ny afatra tamin'ny heriny izay mba tsy hopoka mara-pahafatana tatsy afaka etitra ny fiangonana intsony misy raha koa tompo fa raha mitora fanatitra tokoa zay dia hoe Jesosy manatrika eo ianao mijery ny fanatitra tolotra tsirany avy araky ny fitahina sy ny fanambinana zay nomenao anay ka zay nomenao be dia mitondra be ena aza Jehova fanaty any tsy manaka tolotra zava-tsy kely indrindra teo tokantrano azy tsy mba nakivinao ka nataonao ziny no mbola nasambatra ao nambarinao fa nanomebe no ny hafa Andriamanitra ray ao mikitiny dia
anatin'ny fisampetra tokoa zay devoly dia tsy kelanana ny fomba rehetra tsy anaika ny fomba rehetra isy mivoninahitry ny anaranao amin'ny torina ny firazantsaranao ny feo mahery amin'ny alalan'ny aina manjaka ianao ny fomba rehetra izy nanakana ny tsy nahatafatsanganany reny radio reny nefa dia nivoaka mpandresy izay ko dia ray ny tompo ny anaranao ankehitriny efa fikasana ty anatinay tompo hatramin'izay anaovana isanangarany televizion miasa ny fomba rehetra koa dia folo tsy afa-tosan'izany tsy afa-teraka n'izany dia mikohaka ny fiangonanao nanerika sy faotany sy tsy fambarinanay no antony andreseny devoly anay dia fonanay ao anatrena tompo raha ny tsy fatsinjorovanay ny loza satria kely saina izay mahavoanay dia fonanay ao anatrena tompo fa dia mipetsipetsona tokoa ny ty vavanay ty petsipetsona ny fometika anatinay ao fa dia tsy maharany tompo ataonao zay ataonay izay fa dia voasakana ny ranomorana voasakana ny fitahina ankehitriny Andriamanitra ray reto izay manaiky manety tena ato tokatrano ato am-piangonana vavaka mba tsy fariany fahavaranay tanao aiza zay Andriamanitra reo sanatria anao takany Josoandro hoe tsy ireo hoe Jehova niveriny tany Egypte ihany zay maka ny fahavaranay ity ahoana ny vavany fahavaranay rehetra satria resy ny fahavarana izay zany Andriamanitra fa misy vahoakanao atombola mandeha mitsopo mandeha mizotopo araky ny fitahina sy ny fanampenana zay menao azy melomaso izao fiangonana izao ary eo anao voninahitry ny anaranao ampabolana sisa ny fepitoanao lonay tompo aiza ny vavan'ny olona vavan'ny fahavalo rehetra vavan'ireo tsy nita ny Jordany raha sanatria Jehova votsandray izany televizion izany itsanga mena titondra izany kanefa tompo tsy adiko Andriamanitra mandrisatra ny fiangonana rehetra tsy asako zany satria mpanompo tsy maso tsy mainky anatrenao eny tsy manana hery tsy manana rena sy fitahina omeny reto fiangonana rehetra koa tompo azahoana izy ireo anatitosan'izany dijandratra izany zao fiainany sarotra izao asanao zany Andriamanitra ray anao maharinao bony tsiraray avy ianao no mijery nanaritra ny fanatitra sy ny fahavokarena nataonay hatramin'izay raha tsy sitakao izany dia manaiky hafa zay zany ny sitabolonao dia ravandre izy fonako raha nileko sy voatako sy nakonao no antony izany ifonako ao amin'ny fiangonana ray manontolo nerana ny Madagasikara dia Betan-dranomasina raha nileko ny fiangonana koa no mahatonga izany ka tsy atotosa tsy afateraka izany tahaka ny mombanao tompo nikidy ao an-telonjato lakana fitasoana tsara ny feo mahery ny Madagasikara mangatanay koa mombanao koa zay kidy eo anao avy manomboka lahady anaty mitambobolana manototosa izany misatara misaotra Jesosy malalao vaka ihany olotra sy mivava angataka sy mivavaka aminao mitranga zavatra misy amin'izao fotoana izao rehefa dia tsy sitraponay matova sitraponao mianarana Jesosy Kristy maty levina mitsanga araka ny soratra masina ao tany izany ho azy ny tena sy ny voninahitra amin'azy zany
eny araka-rahatory ianao moa zoany zao dia mirary tory maso sambatra ho anao mba hitatory tsara. Ary Jehovah tenteny tamin'ny Mosesy arona anao taminy hoe izao teny zao no entinareo mitsodrano amin'ny zanak'Israely. Hita ianao ka hiaro anao ane Jehovah. Ampamelamelatra ny tavany aminao ane Jehovah. Ka mila fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehovah. Ka mena ny fiadana.